fahasalamana manaraka ny fenitra ary mamorona asa ny fanjifana ny vokatra vita malagasy hoy ny filohan'ny SIM syndicat industria Tina Rasamanana. Tsy mila mitaha ny vokatra vokarin'ny industria ny Madagasikara reo izy ireo raha tsy malala zao dia foatra mahita produit importé nefa vita eto Madagasikara daholo izy rehetrarehetra ao na ny packaging zany na ny tsirony zany. Raha talohantsika migoropaka mividy importation ireo izay miara-miasa rehetra amin'ny industrie ny Madagasikara ary miteraka an'izay fampiroboroboana izay dia afaka miditra ao daholy. Anisan'izay ny Ravinala Airport. Izay dia nahita orinasa mihodina sady tsy mpikambana ny SIM dikan'izay tsy nahazo an'ilay label fa napetany ihany io label io. Dikan'izay zany dia manandanja io label io matoa alan'ny olona. Vita malagasy tsy namenatra antsika intsony zany vita malagasy zany taty orindrina. Ao zany le kalitao dia manaraka ny fepetra rehetra na ny norma zany izay tokony arahana ny vokatra vita eto Madagasikara. Inona ny antony tokony antsofatsika ny malagasy ny antsika satria manome asa ny malagasy ny antsika, manome karama ho an'ny mpiasan'ny industria ary reny olona reny rehefa avy eo ny mampihodina ny toekarentsika. Ilaina arak'izany ny fanarana ny fenitra ny vokatra vokarina mba ho afaka hifaninana avy any ivelany. Hoy ny tale général ny varitra eo anivy ministeran'ny varitra sy fanjifana Aingotina Andrea Madson. Mahazava-dehibe ny norme sy ny qualité satria io ihany no sakana anankiray tsy ahafahantsika mahafentsena ny vokatra avy any ivelany sy vokatra avy eto toerana dia ny mpanjifa dia hoe iza ny tsara iza ny mora. Voalohany indrindra ho an'ny mpanjifa sy fanohanana an'ireo opérateur ireo. Ny ministeran'ny varitra ihany koa miara-miasa akaiky amin'ny syndicat des industries de Madagascar amin'ny alalan'ny fiara-miasa amin'ny bureau de norme de Madagascar, autorité nationale des mesures correctives commerciales. Natao eny amin'ny sairainam-piaramanidina iraisam-pirenena Ivato nanaovana ny fampiratiana mba ahitan'ny olona miditra sy mivoaka ny kalitaony vokatra vita malagasy. Tsy farana ny fampiratiana izao raha sy ny farany volana Jolay.